Alléluia. De falmeravantsika tsirairay avy indray ravana malala amin'ny fifaliana indray no erabanantsika amin'izao fotoana izao a. De tonga indray ny fotoana izay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana. De ary ny groupe Zemaresy izay miaraka aminay isan'andro manotontosa an'izao fandarana izao de manana fiadana tompo amintsika rehetrarehetra ary miarahaba antsika rehetrarehetra izay tonga eto a amin'ity androany ity. De fiadana tompony ho amintsika tsirairay avy a. Ary de faly mahita anao ary teteny aminao hoe maharetatra amin'ny farany a fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity. Raha androany no vao tonga eto de teteny aminao hoe tsy tonga fotsiny teto ianao a fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka de mahareta hatramin'ny farany. Eo amin'ny adiny iray sasamahery eo tsika niaraka eto a de mahareta hatramin'ny farany. Fa mino aho fa handray zavatra ianao tonga eto io. Alléluia. De tahiny tompo ary tsika tsirairay avy a. Androany a, raha androany no vao tonga eto de aza miavafy ianao miditra anatin'ny commentaire ataovy ohatriny efa paketo foana ianao fa ianao efa raisinay ohatriny efa paketo foana de mahireza. Alléluia. Ho anareo efa paketo kosa de nitako avy aty aloha de Ranabavinael niditra voalohany teto androany miaraka amin'ny cœur be dia be mihitsiny a. De tahiny tompo Ranabavinael de Andriamanitra anie ombanao a hitahanao manokana anie Andriamanitra ary anodidina anao araka ny torotentsika maly a ny tanan'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Tahiny tompo Ranabavinael de anaranaraka azy tao a tahiny tompo Ranabavy Angela io a Zana Monika Tojo Mikael Mampionina Lina Artizanay Sandolany Irina Misfit Angela io Erika Raka de tahiny Jesosy a iza ny faharoa Angela io hoe faharoa zay aloha tsy zay zao nitako taty fa de arapaina koa zany ianao a. De tahiny tompo i Ranabavy Yama Kadaka Verselina Erika Yama Angela io Verselina Marijo Tsiry Amboaramiel Faliray Ritovo Kotre Kamaradin'i Jesosy a Tonga Soa Bert Sava de ao ihany koa i misy fitiny fahatelo a. De tahiny tompo i Tsisosorana Ranabavy Nael fa ho an'ny ankizy rehetra izay tafiditra eto de tsofina rano manokana izy a. Angela io Rolianisy Berta de tonga soa ihany koa Soameva de Roly Angela io verimberina eo a. De tahiny tompontsika tsirairay avy de fiadana tompony ho amintsika rehetrarehetra izay tonga eto androany. Androany a de hiaraka amintsika eto ny anabavintsika mitondra vavaka fanombohany Ranabavintsika Sandola de amitina ny toroteny omaly amin'ny teny frantsay fity takany mazatra de hitondra ten'Andriamanitra eto Ranabavy aina ary vavaka amin'ny firenena Ranabavy Berta. Ka reo ny ekipa hiaraka amintsika eto indray amin'ity androany ity ampahirezintsika de maharetatra amin'ny farany ary fa de hihaino hira hihaino torotentsika de ny lera lasa no mampalahelo fa de fampahiretontsika amin'ity androany ity. Andao ary tsika hivavaka hanomboka ny fotoana. Andao apetrakantsika am-pelatanan'Andriamanitra izao fotoana izao ka andao ampandrosotsika ny Ranabavintsika Sandola avy any Koweity izy ny vavaka fanombohany. Tahiny tompo Ranabavy Sandola anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasitera de tahiny tompo rehetrarehetra izay magnaraka anty vavaka fiambenana ity de mbola hery hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah Andriamanitra renay zay tsara indrindra midera sy misaotra anao zay satria mbola narovanao sy ny tantananao nandritra ny tontolo andro nandritra ny herinandro iny natratrarana ity sabata ity fantatra tsy ny herinay izy iny nantanjaka efa no ny herinao masina tena misaotra betsaka Jesosy malalo satria de ianao rery ihany Andriamanitra afaka miahy anay ianao rery ihany Andriamanitra afaka mikarakara anay tsy manadino anay tena hoe mankasitrika Jesosy malalo ary amin'izao fotoana izao tondra ny fotoana zay hitondrasan'ny mpanomponao ny sitraponao tompo angatika ny fanatrehanao Jesosy tena hoe hanatrika ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao raha tonga ny mpanomponao raha vaviena anambara ny teninao Jesosy anao any
ampiteny azy amin'ny alalan'ny fanahinao masina Jesosy ako ny pastera zay mela belatra ny toriteny Jesosy mangataka ny fanahinao masina ampiteny azy Jesosy ary ny teny zay ho latsiny Jesosy malala ho latsaka ampony rehetra Jesosy mba tsy hoe ho zatra fo zay fa tena hoe iresiny ampo arenkatoavina izany teny izany Jesosy mangataka ny fanahinao masina no hanatrika ny rehetra zay manatrika eto amin'izao fotoana izao azavela ho diso anjara zay Jesosy inganehony ianao ny tanteraka zay mahasoany rehetrarehetra amin'ity androany ity Jesosy malalo ankininy feno am-pelatananao ity fandaharana ity Jesosy rakofony ranao masina Jesosy satria dia ianao rery ihany no asandatra enay ito Jesosy mangataka ny fanahinao masina tena hoe hiasan-tsenany kely amin'izao fotoana izao Jesosy malalo raha misy kivikivy raha misy ketraketrika raha misy mandalo olana Jesosy malalo anao any anome izara zay mahasoa azy amin'izao fotoana izao satria dia raha ianao manatrika enay dia tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fiainana rehetra Jesosy malalo ankiniko feno am-pelatananao izany vavaka izany misaotra diritra Jesosy misaotra fanahy masino alleluia amen. Bonsoir frères et sœurs. Je vais vous faire aujourd'hui le résumé en français du sermon du jeudi 18 novembre 2021 que je vous ai moi-même partagé. Le verset que nous allons lire se trouve dans Ézéchiel 34, versets 15 à 16. Ézéchiel chapitre 34, versets 15 à 16, au nom de Jésus. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. Il y a des gens qui disent que les chrétiens sont faibles. Oui, c'est vrai, avant, nous, on était faibles, mais c'est là que Dieu nous a fortifiés. Dans le verset 16, il dit « Je fortifierai celle qui est malade. » Alléluia. En fait, nous sommes plus forts que ceux qui ne prient pas. Par exemple, nous arrivons à jeûner, nous arrivons à ne pas manger pendant plusieurs jours, alors qu'eux, ils n'y arrivent pas. Et quand nous traversons des problèmes, par exemple, nous arrivons à les surmonter, alors que eux, dès qu'ils traversent des problèmes, ils dépriment, ils ne savent plus quoi faire et ils sont déboussolés. Et peut-être que des gens vont te dire, parce que tu es chrétien, que tu es faible, que tu es pauvre. Mais rappelle-toi que tu es plus fort qu'eux. C'est vrai que de l'extérieur, on dirait qu'ils sont forts, on dirait qu'ils sont plus forts que toi. Mais à l'intérieur, ils sont plus faibles que toi. On voit directement la différence quand eux, ils traversent des problèmes et quand toi, tu traverses des problèmes. Dans le sermon de mardi, on a bien dit aussi que ce qui est en nous est bien plus grand et bien plus fort que ce qu'il y a en ceux qui sont dans le monde. Alléluia! Dieu, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est de réparer tout ce qui ne va pas en cette personne. Dans le verset 16, il a dit « Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade ». Et on va lire aussi le verset 11 de Ézéchiel 34, au nom de Jésus. Le verset 11 « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Alléluia! Avant, on était dans l'obscurité, comme ces brebis. Mais Jéhovah nous a ramenés dans les montagnes, le long des ruisseaux, dans un bon pâturage, dans un agréable asile, pour qu'on puisse se reposer. Et c'est là qu'il s'est occupé de nous, c'est là qu'il nous a rassasiés. Mais ce qui est triste, c'est que quand Dieu commence à s'occuper de quelqu'un, quand il l'élève et quand il le rassasie de bénédictions, cette personne change avec Dieu. On va lire le verset 16b tout à l'heure, au nom de Jésus. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Là, on peut se dire que ces brebis qui sont grasses et vigoureuses que Dieu va détruire, ce serait pas
Ce ne seraient pas les brebis qu'il vient de rassasier, ce ne seraient pas les brebis qu'il vient de fortifier et qu'il vient de soigner. Pourquoi il va les détruire? Pourquoi il va prendre soin d'eux pour au final les détruire? C'est où la logique dans tout ça? Parce que les brebis grasses et vigoureuses là, c'était celles qui étaient perdues avant et celles qui étaient blessées et qui étaient malades. Mais en fait, la raison, c'est que quand quelqu'un commence à être béni par Dieu, il change, il le rejette. Nous allons lire un verset dans Deutéronome, chapitre 32, verset 15. Deutéronome, chapitre 32, verset 15. Au nom de Jésus, Israël est devenu gras, et il a regimbé. Il est devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Amen. Dieu, il veut bénir ta vie. Dieu, il veut rendre les gens heureux. Et c'est ça, son premier plan pour la vie de quelqu'un. Mais le problème, c'est que quand il fait ça à quelqu'un, et quand cette personne devient riche, et quand cette personne est bénie, il laisse Dieu, il le rejette. Et le truc, c'est que quand quelqu'un est pauvre, il cherche Dieu de tout son cœur. Il serait prêt à tout faire pour Dieu. Il lui demande de l'aide, il le supplie de l'aider. Mais quand Dieu répond à sa prière et qu'il lui donne une meilleure vie, c'est le diable qui glorifie. C'est le diable qui commence à glorifier. Il invite tout le monde à boire des boissons alcoolisées, il fait la fête, il dit des gros mots, alors que c'est Jéhovah qui l'a béni. Une femme, quand elle était pauvre, elle achetait les jupes longues parce que c'était pas cher. Mais après, quand elle avait eu de l'argent, quand Dieu l'a bénie et lui a donné plus d'argent, elle a commencé à acheter des vêtements qui étaient hyper à la mode, les jupes courtes, les petits bodys, etc. C'est ça, regimber, c'est ça, rejeter Dieu. Mais toi, fais en sorte d'être la brebis grasse et vigoureuse, mais qui ne sera pas détruite par Dieu. Même quand tu as de l'argent, continue à porter des jupes longues. Sers toujours Dieu, béni ou pas, glorifie toujours Dieu, que tu sois béni ou pas. Alléluia. Voilà pour ce qui est du sermon du 18 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Ho antsika izay nahatsiaro fa efa nivonjena, ho antsika izay mahatsiaro fa efa manana an' Jesosy, dia te hampatsiaro manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho, ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao. Paoly apôstôly dia nilaza an'izany satria tsapany fa olona tsy tokony hanana anjara amin'izany lanitra izany izy. Olona tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjena izany izy. Raha ny fanenjehana nataony, raha ny famonoan'olona nataony, fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka namonjena ahy, namonjena anao. Fahasoavana mahagaga. Fahasoavana mahagaga nomeny Tompo ahy, velao taloha hita indray, jamba mahiratra. Misaotra Tompo noho ny fahasoavanao, afaka milaza androany fa voavonjy ahy. Halleluja. Fahasoavana nampianatra ny foko iadana, fahasoavana izao no iainako, higadako na fahany
fanantena hatoamikio nohony teniny kapokako sy lovako rambola velona nigadako nafany jesosiko nividiay famindrampo mirotsaka fitiavana fasoavana olevona zao ity zao masoandro omaizina fa Jesosy niantso hoay mandraky izay hoay mandraky izay hoay mandraky izay efa mandraky izay efa mandraky izay efa hoay mandraky izay nigadako nafany jesosiko nividiay famindrampo mirotsaka fitiavana fasoavana nigadako nafany jesosiko nividiay famindrampo mirotsaka fitiavana fasoavana fitiavana fasoavana fitiavana fasoavana. Halleluja, sorana an'Andriamanitra. Mankasitraka ny ranavavitsika Sandola izay nivavaka fanombohana. Hotahiny tompony ianao mankasitraka indrindrany amin'ny fandraisana anjara. Dia Andriamanitra mahaly fity. Halleluja. Dia misaotra ny fitihany koa tamin'ny famitianana ny toriteny dia Andriamanitra mahaly fity anao. Halleluja. Dia misaotra antsika rehetrarehetra koa mankasitraka ny zareo fa mampahery azy ireny fankasitrahana ataontsika tsirairay avy ireny. Dia misaorana an'Andriamanitra koa zany izy zany fa izy raha tena tianay koa iny dia izay nahatonga ny nadikany mampionona. Dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka. Dia izay ary no amin'iny fa hiditra avy hatrany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay entin'ny anabavitsika iaina mino fa atao anatin'ny indrindra fa naka baiboly naka toerana tsara dia hiditra avy hatrany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka dia rehefa avy eo ary miverina eto melabelatra ny tenin'Andriamanitra fa dia ampidirintsika aloha ny anabavitsika iaina izy no hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro aty efa vonimboninao izy dia andao ary izy dia ampandrotsika tany tompo ary ranabavy iaina dia anao ary ny fitenenana amin'izao fotoana izao.
dia verina eto rehefa vao mamirapiratra taka ny mahazatra ihany. Tahiny tompo a raha nampaviana anao ny fitenenana. Tahin' Jesosy pastera dia manao fetanan' Jesosy koa amintsika rehetrarehetra izay tonga eto indray amin'izao alina izao dia fahasoavana lehibe ho anany izara-ten'Andriamanitra amintsika amin'ity alina ity. Dia hamaky ten'Andriamanitra fohy dia fohy tsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fa 5 andininy fa 17 sy 7. Tesalonianina voalohany toko fa 5 andininy fa 17 sy fa 7 ny vakitsika. Ny soramandry dia manao hoe fananarana sy fanaovam-beloma amin'ny anaran'i Jesosy toko fa 17. Mivavah ka aza mitsahatra andininy fa 17 aza mamono ny fanahy. Aleloia. Mivavah ka aza mitsahatra aza mamono ny fanahy. Aleloia. Entsika famparesana izany ten'Andriamanitra izany satria amin'izao vanim-potoana izao dia tena hoe maro ny olona variana, maro ny olona sondriana amin'ny fitediavana. Indraindray mety efa metimety ny fiainantsika, mety efa milamina ny fiainantsika dia variandrinitsika indraindray variana tsy mivavaka, variana amin'ny fitediavam-bola, variana fotsiny hoe efa ohatrany efa mandeza ny fiainako izany dia ohatrany adinidinitsika Andriamanitra fa androany dia te hamerina antsika indray ity teny ity hoe mivavah izy ka aza mitsahatra dia aza mamono ny fanahy. Ny fanahy ry havana dia matoa ten'Andriamanitra amin'ny tenan'izany hoe aza mamono ny fanahy dia mety misy zavatra mahafaty ny fanahintsika eo izany, mety misy zavatra mety hampangatsiatsika atsika eo izany. Rehefa niara-nofontsika ry havana no mibahana dia maty ho azy ny fanahintsika ka io fanahintsika io dia mila kolokolona isan'andro, mila omena sakafo isan'andro, mila tahaka an'ireny olona ohatrany hoe tahaka an'ireny olona manao sport reny, tahaka ny olona sportif reny ry havana. Ny vatany dia tena hoe mba tsy hampakely anazy na hoe mba tsy hampangeza anazy na hoe mba azahoany an'ilay vatana ilainy dia kolokolony foana io vatana io, kolokolony manao sport izy, manao entraînement izy, manao régime izy. Dia tahaka an'izany koa ity fanahintsika ity, mila velomina, mila kolokolony, mila omena sakafo, mila tena hoe ampikotranina mihitsy ny arana. Dia androantsika dia tena hiezaka indray hanao an'izay zavatra izay hoe hamelona ny fanahintsika, tsy hamono ny fanahintsika. Ina moa zavatra afaka mamono ny fanahintsika? Ny fitiavantsika an'izao tontolo izao, ny fahavarimbaranan-tsika ny ara-nofontsika. Ohatra hoe indraindrayntsika ao anatin'indray andro variana mijery télé, variana mitady vola fotsiny, variana hoe amin'ny namantsika, variana miresadresaka etsy sy eroa, dia lasa tsy manana fotoana hivavahantsika, lasa tsy manana fotoana intsontsika hoe hamakiana ny tenin'Andriamanitra, dia lasa mangatsika ara-panahy, lasa maty ny ara-panahintsika. Fa andaontsika ry havana tena manomboka androany dia azoto hivavaka. Andaontsika au lieu de hoe indraindrayntsika manko ny manome fotoana be indraindray eto amin'ity Facebook ity fotsiny ohatra dia manana fotoana be tsika hijanonana eto, hijerevana fiainan'olona, hijerevana zavatra tsy mahasoa rehetrarehetra io, hiresahana resaka maraina mandram-parivany andro dia resaka fotsiny variana eto. Nefa tsika rehefa mba hoe hamaky ny tenin'Andriamanitra izany ohatrany tsy mahavita akory, na dia indraindray ara tsy mahavita tokiray, indraindray ara tsy mahavita andininy anankirokorony fa indraindray ara ny variana eo amin'ny soramandry eo fotsiny dia variana dia mijery telefona indray dia mijery teleka indray na manao zavatra hafa indray. Rehefa hoe hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika dia tena ohatrany hoe tsy afaka, fa rehefa manao zavatra hafa tsika dia ohatrany hoe manana fotoana be tsika. Dia androantsika ry havana dia andao tena hamelan'izay fahazaran-dratsika izao fa andao tena samy andiny tenitsika hoe tena mbola ao tsara ve, tena mbola mirehatra ve za zany, tena mbola misy fanahy masina ve ato anatiko sa ohatrany mandeha rotinina fotsiny izany fivavahako izany. Tsika manko izao manaraka fandarana isan'andro, manaraka an'ity vavaka ity tsika fa za mitena aminao fa tsy ampy io, tsy ampy raha hoe isaky ny alina fotsiny ianao no hiaino tenin'Andriamanitra. Tsara be raha hoe efa miaino eo foana ianao dia tena hoe tohizo, fa tsy ampy raha izay ihany no ataonao hoe ampandroso anao. Fa raha te hirehatra ara-panahy ianao, raha tsy tianao faty ny ara-panahy ianao dia mila manana an'izay emploi du temps izay ianao, mila manana an'izay ianao hoe hamaky baiboly ianao. Ohatra ny hoe ny maraina rehefa tsy manao zavatra ianao dia mba sokafo ny baiboly dia mba avakio, mba mandolia dia mba mivavaha, mba ohatran'izay. Fa tsy hoe rehefa manana fotoana ianao dia nandeha atory na hoe andeha resaresaka amin'ny namana fotsiny, na hoe
tsy fantatro fa rehefa misy mba fotoana kely anao dia ndaontsika maka baiboly raha manana fotoantsika hiresahana ifosafosana olona fotsiny ohatra resadresana hoe ianona ohatran'izao andaona ato anatin'ity baiboly ity indray nijerentsika satria ato anatin'ity dia feno fiainan'olona maro be dia be mihitsy afaka ataontsika tsenjery mihitsy ny fiainan'olona ato anatin'ity baiboly ity ary tsy ho laninao tsenjery zany fa raha le olona ohatran'izay ianao dia ndao ny olona ato no mba jerentsika sady afaka tantaraintsika amin'ny olona zany afaka ampahery olona ampahery anao koa ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ity baiboly ity ary tena maro dia andaontsika ravana tena hoe tsy ho varim-bariana andaontsika tena hoe ikolokolony zany fanahintsika zany foana nafinahitra na moa ravana ny saorako an'Andriamanitra koa ny fotoana rehetra izay nionana tamin'ireny fotoana ireny namanginy ranadatoto sy zoky tsiramboara miaina taty an-trano sy ry zoky fleur fiona tena hoe nafinahitra dia anisany mba nafinahitra ana ary tena hoe nampianatra ana nampamoa anahy indray zany nampandrisika anahy indray zany hoe ny zava-tsoa ny raisiko zany tao anatin'izay dia saorako anazy ireo manokana zavatra tsikatro tamin'izay rehefa nitsenany zoky tsiramboara miaina izay tena migara dia rovavy izay nitsena anazy teny dia rehefa tafiaona izay dia teo amin'ny gara dia feno olona be dia be mandalo teo mivezivezy eo dia rehefa tafiaona izay dia ozy izy hoe andaontsika aloha hivavaka ozy izy sotra an'Andriamanitra dia tena nakazika anazy ary tena nafaly anazy tena izay marina tokoa zany teo amin'ny toerana ampovoan'olona be teo izay telo mirahavavy ny fampitatana izay dia nondrika nivavaka izay dia tsy raharahiana izy olona mandalo sy ny izay mety ho mijery any fa nakipy ny maso dia ny fampitatana dia nivavaka tena hoe ny fivavahana izay le hoe mivavaka aza mitsahatra naiza toerana misy anao tsy voatery hoe hiafina be ao an-tranonao ianao izay vao hiresaka amin'Andriamanitra fa naiza toerana misy anao rehefa tokony hivavaka ianao dia mivavaha anandra-tany ianao dia manandra-tanana tena hoe nakazika anazy zavatra izay ary isaorako anazy manokana satria na dia taty an-trano koa ianany dia rehefa tsy hoe za tsy manao an'izay fa ataoko izay fa vao maika nandrisika anala izy vao maika nanahitra ana hoe tena marina tokoa zany rehefa maraina izay na voifo maraina izay dia tsy maintsy misy anankiray miteny foana hoe alohany anaovana zavatra rehetrarehetra vao miratra masina dia hoe andao aloha tsika hivavaka dia miaraka mivavaka eo atoandro tonga ao an-trano avy any amin'ny dia le any dia hoe andao tsika aloha hivavaka dia mivavaka dia tena hoe nafinahitra anazy zay dia tena nakazika dia mba zaraiko aminao koa hoe tena rehefa mahatsiaro dia tena mivavaha na aiza na inona fotoana na toeram-piasana renao dia mivavaha dia nakazika anahy koa ty fihetsika ranadatojo ity rehefa taty an-trano dia ohatra hoe andaontsika hivavaka dia tsy hoe tamin'io ihany vao nisy zay efa hatramin'izay mihitsy zany efa fihetsiny mihitsy zay dia efa tsikatro zay dia tena hoe nafinahitra anazy dia mba zaraiko aminao koa izy rehefa hivavaka dia naiza toerana izay misy anazy dia afiretiny foana io lohalika an'io mandohalika foana izy na eo ambony fandriana ary izy dia mandohalika tamin'izay zao hoe andao hivavaka alohany atory zany zay dia izy zany dia tao ambony seza coussin izy tao ambony seza canapé izy dia zay any amin'ny plasinay dia andao hivavaka dia nandohalika izy dia eo ambony canapé eo izy mandohalika eo ambony le seza eo izy efa eo ambony seza izy fa eo izy mbola mandohalika ihany tena nakazika be anay zay dia za zany mety hoe naiza toerana izay misy anazy ohatra hoe tany amin'ny ranadady Jonathan koa zao ohatra dia eo ambony fandriana izy dia ndao hivavaka dia eo izy ravana mandohalika afiretiny olo halika io dia mandohalika izy na eo amin'ny tany izy dia mandohalika izy za koa mino fa raha mbola teo ambony latabatra ary izy zao no mipetraka ka hoe ndao hivavaka dia nandohalika teo izy zany hoe tiako tenenina aminao hoe tena ambony aminazy Andriamanitra tena hoe manandanja zan'Andriamanitra zany ary manakajy zan'Andriamanitra zany tena hoe manetry teny izy naiza toerana izay misy anazy dia afiretiny ny mandohalika izy rehefa hoe hivavaka dia tena mandohalika izy tena hoe ataony amin'ny fony le izy fa tsy hoe fihetsika ivelany fotsiny fa tena hoe ao anatin'ny fony le izy matoa naiza toerana misy anazy dia mandohalika izy dia tiako mba ananatsika koa zay toe-po zay hoe rehefa mivavaka koa tsika dia tena mifotsika fa tsy hoe mandeha routine fotsiny hivavaka dia eo fa tena hoe nakajika anay zay fihetsika ny manokana izay dia atao hoe hivavaka foana tsika naiza toerana misy atsika na ao anaty fahoriana ianao amin'izao fotoana izao na ao anatina fitsapana na ao anatina alahelo ianao fa teneko anao fa io vavaka io dia manova zavatra io ary tsy adala ny ten'Andriamanitra no tenan'izany hoe mihivavaka aza mitsahatra satria eto amin'ity zao tontolo izao ity ravana dia feno faratsiny feno
feno zavatra mety mandava antsika mampalelo ny fotsika fa Andriamanitra dia miteny hoe mivavaka aza mitsahatra raha te ho tafavoaka ianao zany dia mivavaha foana ary rehefa mivavatsika mana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaksika mamaky ny baibolitsika dia mazava ho azy tsy ho faty mihitsy ny ara-panahintsika io fa iredareda foana ary izany mihitsy ny ilaintsika amin'izao andro faran'izao satria Andriamanitra ravina dia tsy tia olona matimaty Andriamanitra tsy tia an'izany mivavabavaka fotsiny zany na hoe mirehadrehatra matimaty fa tian'Andriamanitra tsika tena iredareda mihitsy dia arak'izay teneniko anao zay hoe tahaka ny olona sportif anankiray ny vatany rehefa tiany hoe anana tanjona izy dia kolokoloina iny manao mikotrana izy misy sakafo hohaniny régime hohaniny hoe maraina ohatran'izao dia goûter kely ohatran'izao dia atoandro ohatran'izao dia hariva ohatran'izao dia tahaka an'izany koa io fanahintsika io mila fikisantsika tenin'Andriamanitra fanahintsika io ndraiky tsy mila mitady recette be dia be tsika hoe inona fa io tenin'Andriamanitra io vakintsika io dia ao anatin'io daholo io ny sakafontsika na vakintsika na foana ary na marina mandra-parivan'andro tsika ka tia maky an'io raha manana fotoana ianao raha manana fahazotoana ianao dia vakio tsy misy fetrany hoe zao fotsiny ihany ny afaka vakinao fa afaka vakinao arak'izay fotoana anananao sy izay fahafahanao dia andaontsika amaky azoto amaky tenin'Andriamanitra dia anaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia azoto hivavaka hiresaka amin'Andriamanitra fa raha izay nataontsika ry havana dia na inona mandalo amin'ny fiainantsika dia hivoaka mpandresy foantsika ary tononoko aminaran'i Jesosy fa ianao io dia mivoaka mpandresy ianao fa izay ny mila ataontsika mila mivavaka tsy mitsahatra raha te hivoaka mpandresy mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika mila manana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra tsika dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa mino fa manomboka androantsika dia ho mpanompon'Andriamanitra tena hirehatra indray tsy ho labzy mirehadrehatra fotsiny fa tena hoe afaka tay miredareda ka na inona mandalo amin'ny fiainantsika na rivo-doza na rivotra inona mandalo dia voamaika mampirehatra ny afontsika zany tsy ho faty zany ny afontsika dia voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'ny teniny dia tahiny Jesosy daholotsika rehetrarehetra. Alleluia. Alleluia. Mahafinaritra be zany toriteny zany sady metanetana be mihitsy izay meno an'ilay izy miaraka amin'ny hira mahafinaritra sy ny fanentanana fijona vavolombelona sy ny dia mafana ilay izy. Alleluia. Dia misaotra betsaka andranam-pahaviantsika atao anatin'izany toriteny zany fa mampahery dia mampahery tokoa ilay izy ary mahakasika ny ahy moa dia iny hira iny iny fon'ny ranabavitsika eny iny dia anisan'ny hira tena mahakasika ny foko dia mahafinaritra be mihitsy meno an'ilay izy mahafinaritra be meno an'ilay hira sady ao tsara ny atonony tsara ny volume-ny hira dia mahakasitraka ranabaviana fa dia tahiny tompony ianao. Andriamanitra malifity amin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao ry fantatra fa tsy mora ny manao toriteny fa rehefa tonga ny anjara dia vitanareo foana ilay izy ka isaorana nareo dia Andriamanitra malifity tongava amin'ny ambony indrindra anandratra anao any ny Andriamanitra ary anendranao foana ho solovavany dia mitombo ositra. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa ianao koa misy ohatran'ny misy palpitation dia makasitraka anareo rehetra ihany koa makasitraka anazy satria nareo makasitraka azy io dia mampahery anazy ihany koa dia tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Alleluia. Ny soramarina moa amin'ny Tesalonianina faharoa io Tesalonianina faharoa toko fahadimy io dia fananarana sy fanaovam-beloma ary afatra ngeza-be mihitsy ny 17 sy ny 7 izay nyvakiany anabavy any atao hoe mivavaka aza mitsahatra ary ny 7 aza mamono ny fanahy singarongeza-be ahafahantsika mandroso izany verset anankiroa izany ary zavatra anankiroa afaka tonga dia mibloke antsika koa izany zavatra anankiroa izany raha tsy eo amin'ny fiainantsika. Mivavaka aza mitsahatra raha tsy vavaka mihitsy ianao ka nitsahatra tsy handroso ianao ary raha mamono ny fanahy ianao dia tsy velona ao anatinao izy miala eo aminao izy ny olona ilan'ny fanahy izany ny olona ilan'ny fanahy masina io mantsy fanahy io tsy mifanahintsika raha fanahintsika io dia efa kely fa fanahy aza mamono ny fanahy Andriamanitra telo zay ray zanaka fanahy masina
dia amin'ny sora-dehibe daholo ny anolorana azy Andriamanitra Jesosy fanahy ka io le fanahy io a ilay fanahan'Andriamanitra ny fanahan'Andriamanitra kory tsy ho faty Andriamanitra tsy mety maty fa maty eo amintsika raha mamono ny fanahintsika dia miala eo amintsika izy dia hitanao raha ame ohatra kiranao hoe zany olona ny elan'ny fanahan'Andriamanitra zany dia olona to dia ratsy fefara i Saoly mpanjaka ny anisan'izany ny elan'ny fanahan'Andriamanitra zany namono ny fanahy izy ny elan'ny fanahan'Andriamanitra ary hitantsika fa taorian'ny elan'ny fanahan'Andriamanitra taminy a dia mifanohatra daholo zavatra tsisy nandeha tamin'ny laoniny ary tsy nitondra fahasoavana ho azy mihitsy ny hetsika rehetra izay nataony fa vao omena nampiletika azy no nalavitra azy an'Andriamanitra aza mamono ny fanahy raha tianao ny handroso ary mivavaha mandrakirivaka aza mitsahatra mivavaha mandrakirivaka aza mitsahatra Jesosy efa niteny an'izany any amin'ny Luka 4:20 Jesosy efa niteny rehefa nanao fanoharana ny amin'ilay vehivavy a naherina angataka dia izao no tenen'i Jesosy hoe ary Jesosy nilaza fanoharana taminy ndraika ny teny fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka hitanao ry havana ny fivavahana mandrakariva ny fivavahana tsy mitsahatra dia arak'io fanoharana nataon'i Jesosy io iny moa zavatra nitranga nisy vehivavy a manana ady aman'olona manano tena fa nivavaka foana le ohatra teto dia zao nangataka tamin'ny mpanjaka foana izy nangataka tamin'ny mpanapaka foana izy nisy an'ilay mpitondra tena naherina angataka misy mpitsara anankiray teo an-tanàna izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona ary nisy mpitondra tena anankiray teo amin'izany tanàna izany nakao aminy matetika ka anao io miorariny amin'ilay manana ady amiko a dia tsy nanaiky aloha le mpitsara fa avy eo izy a Luka 5:20 misy an'izay tory izay ten'Andriamanitra fanoharana nataon'i Jesosy zay fa ny efa rany a dia izy le mpitsara hoe meko rariny io satria ho avy eto indray zao io raha-pitso dia ho avy eto indray io raha afaka pitso dia farany ao izy a tena ataony reraka eto fa omeko rariny izy ozy izy a fa manahirana izy fa andao ho avy eto indray izy ka hampasositra ny fivavahana mandrakariva zany ny fivavahana tsy mitsahatra zany ry havana nazahoan'ity vehivavy ity raha Andriamanitra zany le mpitsara nefa ity mpitsara tsy marina fa Andriamanitra ary mpitsara marina koa le mpitsara tsy marina ry havana ve nanome rariny an'ilay vehivavy nangataka isan'andro tsy fantatra akory le ady hoe na diso izy na marina fa ny zavatra hita dia zao ny tena nisongadina dia zao izy nivavaka mandrakariva izy nangataka mandrakariva teto ny ten'Andriamanitra ny afatra angeza-be nataon'i Paoly dia hoe mivavaha ka aza mitsahatra raha tiantsika koa ny androso tsika mpivavaka dia aza mitsahatra mivavaka fa ny essence atsika ny carburant atsika ny mampiodina atsika ohatrin'io dia vavaka satria tsika olona mpivavaka raha mpihinam-bary ianao a tsy mihinam-bary a dia sahirana raha mpilalao ianao no tsy milalao a dia sahirana isika mpivavaka dia manino zany atao hivavaka dia hivavaka tsy mitsahatra mivavaka tsy mitsahatra zany tsy hoe vavaka maraina pahariny andro dia mivavaka mando alika mivavaka tsy mahavita linina indray tsika fa ny atao mivavaka tsy mitsahatra dia manana fiainam-bavaka foana vavaka naiza misy atsika tsy misy toerana tsy afaka hivavahana zany ary tsisy toerana tsy tokony hivavahana zany na eny an-tsena ianao misy fotoana ianao a vavaka ary naiza misy ianao ny am-piasana ianao misy fotoana ianao mivavaka ny atao mivavaka tsy mitsahatra dia mivavaka ianao manana fiainam-bavaka ianao dia mivavaka tsy te hivavaka zany tsy le mamboatra programa raha hariva amin'ny 4 hivavaka fa tonga ihany le amin'ny 4 misy zavatra hafa tianao atao foana tsy programa le izy fa ianao le mivavaka mihitsy ary ny olona tao am-baiboly tao a ny olona nahery rehetra tao am-baiboly tao dia olombavaka avokoa
ny lohany indrindra amin'izany dia Jesosy olombavaka tsy misy hevitra. Rehefa vitany amin'ny marika toko efatra amby folo any raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia izao ny fiainan'i Jesosy. Marika toko efatra amby folo dia ny enina amby roapolo. Andresaka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany sy ny mpianateny an-dalana raha nakany an-tendrombohitra oliva. Andiny faha enina amby roapolo. Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nakany an-tendrombohitra oliva. Inona no alehan'i Jesosy any an-tendrombohitra oliva? Andeha hivavaka. Izy rehefa hivavaka dia makany an-tendrombohitra izy. An-tendrombohitra oliva izy no mivavaka. Fiakaran'ny olona matetika eo amin'ny tendrombohitra oliva rehefa hivavaka. Ny an'i Jesosy izany vavaka izany zavatra ngeza-be. Nefa izy Jesosy. Jesosy nge tsy nila vavaka intsony manao fahagagana. Jesosy tsy mila hoe mivavaka intsony vao tokony hanana hery. Tsika te hanana hery, tsika te hahomby, tsika te hampiasain'Andriamanitra nefa tsika tsy mivavaka. Nefa Jesosy rehefa tsy tokony hivavaka intsony fa izy nge fa Andriamanitra, fa izy mbola mivavaka. Betsaka amintsika ny teo hampiasain'Andriamanitra teo lasa lavitra nefa tsika tsy hampivavaka. Tsika nefa tokony andeha androso nefa tsika tsy vonona ny vavaka. Nefa tsika kamokamo mivavaka tsy dia mazoto mivavaka. Fa ny torohevitra androany ao amin'ny Tesalonianina faharoa izay nivakinan'ny Tesalonianina voalohany izay nivakinana vavintsika iaina teo dia miteny manao hoe mivavaka aza mitsara. Fananarana sy fanaovam-beloma izany. Ny fananarana sy ny fanaovam-beloma dia eo ny hafatra tena farany, eo ny hafatra tena tsara. Rehefa hisaraka tsika dia ny hafatra tena manan-danja matetika eo ny apetraka. Mivavaka aza mitsara. Ao anaty vavaka ao ianao ao ianao no mahery, ao ianao no mahita tolotsaina, ao ianao no mahazo révélation, ao ianao no hidinan'ny hery, ao ianao no mazava ny sainao. Ao anaty vavaka ao no ahitanao fahitana ivoahanao amin'io adinao io. Ao anatin'io vavaka io no hanomezan'Andriamanitra anao torolalana ny ivoahanao amin'ny fiainanao. Alleloia. Ry havako, mivavaka aza mitsahatra. Ary rehefa mivavaka ianao dia manana toe-pon'olona mivavaka, tsy ilay mivavaka ihany. Fanahy sy ny fahamarinana. Any anatinao any, alleloia, ataovy mivavaka. Ny mivavaka tsy ilay miteny amin'ny vava ihany. Misy fotoana ao anatin'ny fonao mivavaka. Misy fotoana tsika rehefa mivavaka maharitra tsika dia misy fotoana tsika rehefa raha hoantsika efa manao vavaka maharitra dia izao misy fotoana tsika tsy miteny, tsy hoe matory tsika fa mihaino feo an'Andriamanitra. Azahoana tolotsaina ny vavaka io. Rehefa manana olana ianao rehefa misy olana lalovanao dia eo ilay tsy hitanao mihitsy izay zavatra atao, dana mivavaka. Fa ho hitanao fa ao anatin'ny vavaka ao ny andron'Andriamanitra anao. I Davida anie nisy fotoana tsisy hitany intsony izay nataony. Any amin'ny Samuela voalohany any misy fotoana Davida nika nivadihan'ny olona. Tsy haiko efa nivadihan'ny olona mihitsy moa izany. Nivadihan'ny olona i Davida satria nitafihan'ny olona ny tanàna, nitafihan'ny Amalekita ny tanàna tao Ziklag. Ary ny vehivavy sy ny zaza amam-behivavy rehetra nobabonin'ny olona. Ary izy moa ireo vehivavy ireo vady aman-janaka Davida sy ny
mpiaradia doran'ny olona ny tanàna dia baibabon'ny amalekita ny vehivavy sy zay rehetra atao na kely na lehibe ozy izy ny tenin'andriamanitra ny Samuel voalohany toko fahatelopolo zao fa tsy nisy ny vonony kosa nefa nentin'ny babo dia ny tomany ny olona tomany zany izy hoe fiainana tsisy vehivavy mafy ny ravana ho ana lehilahy zany amin'ny fiainana tsy misy vehivavy zany hoe tokantrano indray andro ny vadiko ohatrany tsy dia salama izy indray andro dia mba tonga izy dia niakatra natory dia navelany tao za fa tsaroako izay andro anankiray amin'ny 1:30 sasany alina vao misakafo ny ankizy zay vao vitako ny sakafo le sakafo ary amin'izany tsy hoe zany nandro azy efa tao fa le fikarakarana le fikarakarana zay tokony ataony neny ny azy amin'ny valo dia vita fa ny amin'ny 1:30 sasany alina mafy io fiainana tsisy vehivavy io mafy io ka nitomany daholo Davida sy ny mpanaraka azy andinivevatra tena nanandratra amin'ny feon'ny tomany ambara tsy nisy nahatomany tsony iza ny andro sakafo iza ny ampikarakara ny ankizy voababo koa izy roa vavy vadin'i Davida dia Ahinoama Jezerela sy Abigail ilay vonadin'ny Nabala Karmelita ary hory indrindra Davida satria izao no nampahory an'i Davida ity ny tena nampahory an'i Davida fa zahay zany nanao neny dadany neny tamin'izay fa tena tsaroako zany hoe tena tompo sitrano ny vadiko fa tia hitanao tia mpanomponao ity fa tena tianao fa tena 1:30 sasany alina vao tapa-sakafo ny ankizy nefa zany tsaroako mihitsy hoe tena parak'izay nanao raharaha niedinedina manao raharaha iranotrano fa tena ahoana rano na hisy an'le adiny telo satria neny amin'ny valo zany amin'ny 1:30 sasany inona zany le différence an'le adiny telo sasany io le sakafo efa vitany io fa za zany le mikarakara manome sakafo ny ankizy manamby tamby manepo sakafo dia mikarakara 1:30 sasany dia ahoana ary ty zao marina hoa zany hoe tena voababo ny vehivavy zany mafy any nahazo andry Davida zany fa teto zay ny resakitsika fa zao ory indrindra Davida satria ny olona ny fampitoana hitorabato azy asiny samy nala elo ny zanalahy sy ny zanavavy ny olona rehetra ka ny teny hoe io Davida mihitsy no nahatonga antsika an'izao ny mpitarika Davida mantsy ny mpitarika teto dia ny plasin'ny mpitarika sarotra saropady ary raha mbola tsy mahazaka ny lohanao sy ny sainao aza mbola mitarika fa mipitarika omeny olona tsiny rehefa misy ny zavatra tsy mety misy zavatra mahazo marina ny olana teto dia zao saika ny Davida no nitorahan'olona vato hoe no nitondranay tamin'izao zao ny vadinay tena fa zao no nataon'i Davida vakio teny tapany faharoa amin'ny Samuel voalohany toko fahatelopolo andininy fahino iny tapany faharoa mana hoe fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'ny Jehovah Andriamanitra nampahery ny tenany zany ry havana nandeha nivavaka rery zany ao anaty vavaka andraisanao fampaherezana ary Davida tsisy nampivavaka teto tsisy nampahery Davida teto olona hitorabato azy ny nanodidina azy tsy nisy pastera nanaraka ny Davida tany tsisy nizaniza fa zao no nataon'i Davida andeha hampahery ny tena koa lasa izy nandeha nivavaka ianao hoe azonao atao mampahery ny tenanao amin'i Jehovah zany mivavaka fa ao anatin'ny vavaka ny azahoanao hery araka ny toritentsika tany Amboazy ao ny fotoana merenantsika ny toriteny iny ny anaritsika momba ny fandoliana hoe anao manana fitaovana mahery vaika anao eny aminao eny dia ny lohalika eo miforotra eo ohatran'izany ataon'ny Raratoto zany ndreo marika kosa tany Amboazy satria teo ambony fandriana teo dia izy tsy naka sarotra fa andao tsika andohalika daholo dia izy teo ambony fandriana teo izy nandohalika
efa lehibe efa zava-dehibe aloha le mandohalika. Alleloia. Misaotra Erika ampitorineny aka vacances une semaine dia efa hoy izy Erika hoe azo atao an'izany kosa fa mba mitsinjo anahy Erika. Alleloia. Dia tsy haitso izay zavatra hitranga aloha amin'izany hoe une semaine zany neny tsy eo dia tsy maintsy mampahery ny tenako amin'ny Jehovah amin'izay fotoana izay. Fa Davida nampahery, inona nampahery tena ahoana moa zany? Nandeha nivavaka. Raha mahery mivavaka ianao dia mahery ianao. Ny olona rehetra nahery tao amin'ny baiboly tao olona nivavaka. Alleloia. Ary raha nanafatra Paoly mivavaha aza mitsahatra dia satria tsy tiany Paoly ho resy ny fiangonana, tsy tiany Paoly ho resy ny olona tao Tesalonia. Androany havana te hampahery anao ahako. Andaontsika hivavaka tsy mitsahatra. Ataovy izay hanananao fifandraisana amin'Andriamanitra. Ataovy izay haikolokoloanao ny fiainam-bavaka. Marina mihitsy ny tenin'ny anabavy any atao kolokoloy fifandraisanao amin'Andriamanitra. Kolokoloy fifandraisanao amin'Andriamanitra satria any no tena herin'ilay ny fandrosoanao ara-panahy. Alleloia. Hoy izy Paoly any amin'ny Korintana voalohany any. Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ianao raha te hikolokolo, zao manana namana zay. Misy namako izay taloha dia izy mpanao sport, mahay miady be mihitsy zany. Fa zany tsy manao sangisangy na ny zavatra hohaniny. Tadidiko mihitsy izy mihinana atody, tamenaka atody io mihinana be dia be amin'io izy zakariva ny atody nefa lafo. Fa tena alohan'ny ny akanjony tsy zarizary na zavatra hafa fa io resaka sakafo io, izy koa tsy hoe mery mitsakafo hoe hohaniny daholo fa mitazona forme izy. Kolokoloiny azy ny vatany, manao sport izy, tsy misotro an'ireny zavatra hoe misy gaz ireny izy, zavatra matavy, fa tena kolokoloiny azy ny vatany. Alleloia. Dia hoy izy Paoly raha vakintsika ny Korintana voalohany, Korintana voalohany 5 andinin'ny 5:20. Tsy fantatra 5:24. Tsy fantatrareo fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa nefa ray ihany no mahazoka. Mihazakazaha toy izany mba azahoana loka. Ary ny mpiazakazaka rehetra 5:20, ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ry havana. Dia koniny ianao kolokoloy, mahonona tena. Aza velona manimba amin'ny fiainam-bavaka ao izao tontolo izao ity. Aza velona manimba amin'ny fiainam-bavaka ao ny Facebook. Aza velona manimba amin'ny fiainam-bavaka ao ny zavatra manodidina anao. Fa io no antoky ny fijoroanao. Io no antoky ny fandresenao. Alleloia. Fiainam-bavaka. Ary ny tenin'Andriamanitra aza mamono ny fanahy. Mamono ny fanahy zany dia manao izay mampalahelo ny fanahy. Ny zavatra rehetra izay tsy sitrapon'Andriamanitra ataontsika dia mamono ny fanahy ao anatintsika. Raha mbola mifoka sigara ianao na misotro toaka ianao dia mety manantena fotsiny ianao hoe fanahy masonao feno ianao fa tsy miara-miaina amin'ireny Andriamanitra. Ataontsika hiala amin'ireny. Alleloia. N'inon'inona toetra tsy araka an'Andriamanitra dia mamono ny fanahy ireny. Ka raha ny fanahy no maty ao anatintsika, tena mivavaka ary tsy vitantsika intsony. Fanahy anga no mampivavaka antsika io. Fanahy masina anga mahatonga antsika mangetaheta avy, mahatonga antsika mivavaka. Ny zavatra rehetra tenenitsika ao anaty vavaka iny, fanahy masina anga metraka andreny ao am-bavantsika. Fanahy masina no mahatonga antsika mivavaka ohatran'io. Ate teny aminao androany hoe andaontsika aomby.
ny zavatra ahafahanao mahomby de ny fanahy tsy maty ao anatinao a velona ao anatinao ny fanahy masina de ianao a mivavaka tsy mitsahatra fa tena mandroso ianao mandroso ary tsy azo tazomina ianao. Marina mihitsy tenin'ny anam-baveny atao hoe ao amin'io baiboly io a tiako be le zavatra nyteneniny teo hoe tsika matetika variana am'resaka sy miditra amin'ny fiainan'ny olona nefa atao amin'ny baiboly misy fiainan'olona be deaibe azo idirana nefa nytoriteny amin'ny sarim-bavy zay de tratra ny teny fa enina zaky fanao indrindra asa tezitra be ohatran'io akika zay to de tezitra be nitany nytoriteny teo amin'ny roxy teo tamin'izany androny alina de fanao indrindra asa tezitra be ohatran'io akia de anakay any aky tsy tiako tsy tiako fa zareo tena miseho mitsaratsara olona miditra amin'ny fiainan'ny olona nefa tsy miditra amin'ny fiainan'ny olona tsy teny mihitsy rehefa mitoriteny fa miditra amin'ny fiainan'zareo satria mitory andao hiala amin'io e de miditra amin'ny fiainan'ny olona osy fa na mandeha de insisy ny ale de marina mihitsy tenena hoe azalany andro miditra amin'ny fiainan'ny olona matetika tonga atsika tena variana amin'ny zavatra ohatr'izany fa ato amin'ny baiboly ato misy fiainan'olona idiro ny fiainan'ny Abrahama na ninona tsara hoe Abrahama ona natonga azy nitahian'Andriamanitra ohatran'iny de ahoana koa ty hoe ireny idirana ny fiainan'olona tsy voatanisa azo dinihana azo idirana atao anatin'ny baiboly ary idiro lalina inona no natonga andreo naomby fa naninona Samuela tsy nialan'ny tanan'Andriamanitra mihitsy olombavaka alleloia de idiro ny fiainan'ny Samuela nafosainareo menakavy eo tokantrano ary sa Samuely iny kosa tsy maninona zany alleloia marina tiako be zay teninena zay hoe fiainan'ny olona ao anaty baiboly idirana efa hiditra ihany tsika fa azo idirana ny fa androany ry havana vavahady ianao de aza mitsahatra anaty olana ianao vavahady aza mitsahatra anaty fitahina ianao vavahady aza mitsahatra filisan-jaton'ny olona no manana olana de mivavaka de filisan-jaton'ireny olona reny no mivaly mivavaka de mbola mivavaka ataovy fahazarana ho anao ty zavatra ty zay a zay menakavy kely manana fahazarana ohatr'izao zay rehefa mahazo valim-bavaka de manao alim-bavaka alleloia mialohan'ny andehanana anao arozazy andehanao fifaliana de endana aloha vavaha mandrakariva fa fotoana tokony hivavahana mandrakariva koa ny varivaka amin'ny valy misy aminareo nandray valim-bavaka maro taminareo nandray valim-bavaka misy an'le nao anakiray andefa mesazy tamiko tamin'ny maraina iny zao le tonga de valim-bavaka be azonao tao aoriana fizaranam-bavaka tamin'ny larobia rehefa avy eo aza to de matory marina ny teneny tsy ampy eto ianao za mieritreritra hoe mijery eto tsika de ampy ny ataonao eto mihaino toriteny rehefa eo mba anjaranao mandeha mivavaka azonao atao mihitsy mbola tsy matory rehefa eo dana mivavaka ianao le vao nitahian'Andriamanitra be androany ianao lay nananjanaka nentina mivavaka tsy nentina nandeha nefa tonga de efa nandeha reny dana aloha manome voninahitra n'Andriamanitra dana aloha mandohalika mivavaka vavaha mandrakariva vavaha aza mitsahatra zany a ny olana tsisy olana tsy tsahatra zany afaka tena zany hoe mivavahanareo mandra-pahafaky ny olana fa ny tena zany hoe vavaha aza mitsahatra mivavaha ka aza mitsahatra ny valim-bavaka ho avy fa aza mbola mitsahatra mivavaka dana mivavaka fidera fatinao zany hoe tsy mitomany mitaraina ntsony ny vavaka ataonao eo ampandoliana eo fa manandran-tanina sy de mendrandra de mideranandreo misaotra Andriamanitra tsy mitsahatra ny anaran'izany amin'ny fotoana rehetra na ririnina na fahavaratra na mafanana mangatsika be deaibe ny olona miaina be ny tany isan'ny olona mivavaka maharitra mivavaka amin'ny alina rehefa mangatsika ny andro satria mangatsika ny andro ary Jesosy hoe mivavahanareo mba tsy ho amin'ny ririnina no atongavako satria raha amin'ny ririnina ny atongavan'i Jesosy eo mampidina ny tany olona mivavaka alohan'olona fandriana mafana ianao no mbola mafoy ihany ny fandriana mafana fa ianao mba ao anaty fandriana mafana ihany de mety mijery telefônina ry havana
mahalasa lavitra ny mivavaka tsy mitsahatra. De to mba andraman'izany, mba andramo ka izaho hoe za Andriamanitra manomboka androany mivavaka de tsy tsahatra. Fa ianao raha olombavaka zany ianao de ianao tsy resy zany. Anisan'ny tetikady zany hoe taktikan'ny fahavalon'ny zanak'Israely taloha rehefa hiady amin'ny zanak'Israely de zao ampanotaina, ampanotana ohatra hoe andeha to de andefasan'ny fakapanahy zazavavy tsara tarehy ny hafa firenena de tapalatsaka anaty fahotana. Ny tanjon'ny fahavalon'ny Israely taloha rehefa tsy mivavaka fotsiny ny zanak'Israely de resy reo, vao tafasaraka amin'Andriamanitra hoe de babo ny anaran'ireo. Raha mivavaka mandrakariva ianao, mivavaka tsy mitsahatra ianao, tsy manan-kira eo aminao ny fakapanahy, tsy tafiditra eo aminao ny fahotana de tsy azo atao ninona ianao fa mpandresy ianao. De mpandresy ianao de resinao daholo reo adinao reo, ady tsy manita izy ty, ady tsy vitan'ny olona io satria ny olona tsy mivavaka. Fa ianao mivavaka ary ianao mivavaka tsy mitsahatra de resinao io. Haleloia. Io mahatonga antsika ohatr'izao tsika mivavaka tsy mitsahatra. Da na azonao atao tsara mihitsy ny mampahery ny tenanao amin'ny Jehovah, azonao atao zany. De mivavaha fa raha mbola mivavaka koa ianao manana fifandraisana amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra de tsy resy zany ianao. Raha vao ny zanak'Israely niara-panahy be mihitsy hoe mirehatra be ara-panahy, tsy sahan'ny olona tafihana, fa zao daholo ny tenen'ny olona, miaiky ny olona, mahery ny Andriamanitra zao. Haleloia. Tsy fantatry fa ny olombavaka teo omban'Andriamanitra, ny olombavaka teo omban'ny tanan'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny Paoly nanafatra vavah mandrakariva, vavahady aza mitsahatra. Ary Jesosy tia ny mpianatra de teny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva tsika ka tsy reraka. Haleloia. Satria ao anatin'izay ao ny lakile an'ny herinao, ao anaty vavaka lakile an'ny herinao. Ory de ory ny fanahiko ozy Jesosy mila mivavaka teo Getsemane. Rehefa ory de ory ny fanahin'ny olona de mitady olona izy hifampahery aminy, mitady fa ny Jesosy mitady toerana ahafahany mivavaka. Haleloia. Efa mirodorodo avany ambany any miakatra andeha ho any Getsemane Jodasy sy miaramila Romanina. Jesosy nahatonga any aingana zay nahitana toerana ahafahany mivavaka. Tao anaty vavaka tao no mitsangana izy. Haleloia. Vao hanomboka hivavaka izy de mbola nangataka Andriamanitra, raha mety de sory amiko ity kapoaka ity. Nefa ka ny sitrapon'ny tanterahana, ny sitrapon'Andriamanitra efa ao anatin'ny vavaka nataon'i Jesosy, efa mihaino Andriamanitra. Jesosy ny vavaka, matrapatraka amin'izay ny hatsembohany, vavaka ny rehatra, nidina amin'izay ny anjely, karakara azy. Tondra hery avy any an-danitra, tsangana avy eo amin'izay Jesosy. Hitantsika amin'ilay film La Passion de Christ iny, le teo am-piovana izy nisy an'ilay bibilava endrika devoly iny, tonga de nitsahany. Hiala avy any amin'izay tsy tonga teo akory Jodasy, fa nitsenain'i Jesosy teo ambanimbany. Iza any Jesosy? Za no izy ozy Jesosy. Olona avy mivavaka ny avy ny tena zany. Nefa talohan'izay natahotra ory de ory ny fanahiny ary nangataka amin'Andriamanitra mba ho atsahatra le izy. Fa tao anaty vavaka nandraisan'i Jesosy ny hery, izay tsy maintsy tanterahako hatramin'ny faran'ny mission. Tsy mety ianao raha tsy mivavaka mandrakariva. Tapajanony an-tenantena ianao raha tsy mivavaka tsy mitsahatra. Aza mitsahatra. Fa ny mivavaka ny mahafinaritra, resatresaka ataontsika amin'Andriamanitra. Resaky ny ray sy ny zanaka ny vavaka. Manomboka androany, vito zao fandarana zao, de aza manaika, aza mitsahatra. Fa zany Jakobo zany lefana olombavaka, ary tena nitolona mbavaka zany Jakobo zany. Tsisy miafina aminao zany tantara zany fa zany Jakobo zany tena olombavaka zany. Nanaiky azy ny anjely tamin'io alina io. Tamin'io alim-bavaka io nanaiky an'i Jakobo hoe tena mahery ianao, resinao ahy. Satria Jakobo de olombavaka. Haleloia. Ary olombavaka tsy nanaiky,
tsy nanaiky izy raha tsy nitahiny zao fa tsy avelako raha tsy tahinao atao anaty vavaka no mitenenina an'izany. Ny olona mitena zany tsy avelako raha tsy ho tahinao zany hoe na amin'ny firy marina na amin'ny firy no tahina de tsy tsahatra hivavaka izy. Misy olona vao hanomboka hivavaka de mametraka fotoana hivavaka amin'ny firy ao amin'ny 10 amin'ny 10 ny ahako tsy maintsy fitaiko amin'ny 10 mivavaka andeha atory. Fa ny olona vonona hivavaka tsy mila famantaranandro. Halleloia. Mbanina ny fandoriana. Vita ny zavatra rehetra mitsoaka ny fil ny prizy rehetra ny zavatra any maty ny gazy maty ny afo rehetra manokana fotoana hivavaka tsy fantatra hoe adiny firy nao ny eo. Fa misy olona zao andao tsika hivavaka fa rehefa anaty commencement de adiny 2 minitra isan'olona ny atao vavaka fa iny de zay vavaka araka izy le hoe 2 minitra ihany vavaka torapo satria raha olona 30 manana 2 minitra efa adiny ray tsika zay no mivavaka de jerena ny fotoana fa ny olona tena vonona hivavaka rehefa nao ny ampahery ny tenanao amin'ny Jehova esoriny ny famantaranandro esoriny ny telefônina teneniny olona aza dondomina mihitsy aho efa hivavaka. Halleloia. Ohatra tamin'ny compte-ndraha Latozy tadidiko ny compte-ndraha Latozy tamin'izany le hoe tamin'izy vanomboka niaraka antsika teto mbola tsy resaka taminay izy fa izy sao de niteny aselingelenareo rehefa mizoaka hatramy zao fa mijery fandaharana eto izy nareo azy tadidiko tsy ampy le 2 minitra ry havana te ho tafavoaka ianao te handresy ianao koa tianay handresy de ny tanjona aminao de zao tazomy ny fiainam-bavaka atao hivavaka azo ataoko totoa ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana fa tsy amin'ny fotoana. Halleloia. Hotahiny tompony itsika tsirairay avy za matoky fa nahare zavatra ianao teto tandroany ary mahafinaritra be le fijona vavolombelonan'ny ankizy teo nareo aza menatra zany mivavaka na iza misy anareo aza menatra zany nareo mivavaka. Halleloia. Ny ten'Andriamanitra ndraiky de milaza ozy izy Paoly ny amin'ny Timoty faharoa hoe jerentsika zany Timoty faharoa 4:4 mitoriny teny mazotoana amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana mandresy lahatra mampirisy mananara mafy amin'ny faharom-posin'ny fampianarana rehetra. Mety mihitsy zao ny ataonareo raiky izy any amin'ny gara tonga somatsara de mivavaha. Halleloia. Inona moa no tokony hametra antsika amin'izany? Tsika no mivavaka aza menatra mivavaka zany tadidio fa ianao tokony hivavaka tsara tsy nge mezan'ny olona foana n'inona ataontsika na inona de rehefa samy miany de mivavaha ianao ho tahiny tompany. Ary raha olona manana fiainam-bavaka ianao olona mivavaka ianao tsy mitsahatra ianao fa mampahery ny tenanao amin'ny Jehova de tsy ho resy zany ianao eo amin'ny fiainana lavitra anao zany faharesena zany fa efa voasoratra ho anao ny fandresena. Ho tahiny tompany itsika tsirairay avy matoka fa voarainao zay afatra zay zao tsika hivavaka tsika tena orina antirity raha azonao atao ny atokantrano any ndao andohalika hivavaka tsika manomboka eto. Halleloia. De olom-bavaka ianao vavaka tsy mitsahatra manomboka eto hitsangana ianao misy zavatra mety efa nampandohalika anao mihitsy nampandolian'ny problème ianao sy ny fahavalo ndao ainga antsika andohalika eo anatrin'Andriamanitra fa ho atsangan'Andriamanitra etsika de ny fahavalontsika ny andohalika eo anoloantsika. Ho tahiny tompany itsika tsirairay avy de mahereza na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana naiza naiza ndao hivavaka fa mahasoa antsika izany. Amen. Eno iraritsika amin'izao fotoana izao.
misy olana hiarahana naiky fa tsisy zany raha eto antany nizaniza mitadiza hazamanaiky o resy fony zany haminyo zapiainany ty fa mitraka hazambaky bizany fa Jesusi lay tianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao aza manaiky resy zany na raha mbola hoe afaka mivavaka ihany koa ianao. Amen. mampitanondriky anao ve ny fiainana hety mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino lay dina mampitanondriky anao ve ny fiainana hety mampitomany anao ve ny setrasetra ny tany aza eto miantoraka fa fanta na mampangoraka fa banjino lay dina hazamanaky o resy fony zany haminyo zapiainany ty fa mitraka hazambaky bizany fa Jesusi lay tianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao aza manaiky resy zany ianao. hazamanaky o resy fony zany haminyo zapiainany ty fa mitraka hazambaky bizany fa Jesusi lay tianao nanome toky anampy anao anampy anao izy amonjy anao lay teny fika Tsy miova ny teny fikasana tsy miovy zany fanotolotra ho anao valom-bavaka ho an'izay mivavaka. Alleluia. Endriavana raha antsika vavaka izany toloteny zany raha antsika vavaka koa zany izy zany teo tafita ve ianao zay vavaka tsy tsara tianao ve riavana no todisoa amin'ny zavatra zay mba natomboka ao zay vavaka tianao ve ny aritra eo amin'ny toerana mahafinaritra misy anao eo andao hivavaka
andao tsy hitsahatra. Alleloia. Ary ao anatin'izay dia oka ho velona ao anatinao foana ny fanan'Andriamanitra. Aza mamono ny fanahy ianao fa velominy ny afo amin'ny alalan'ny vavaka. Velominy ny afo amin'ny alalan'ny vavaka. Fa amin'ny alalan'ny vavaka any ny ahafahanao manana firetana ao amin'Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra satria tena tianay tokoa ianao ary tena noahinao ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny teny mamy zay voaray tamin'ity androany ity. Misaotra ny amin'ny teny mamy. Misaotra ny amin'ny afatra Andriamanitra. Angatahako aminao Andriamanitra amin'ity androany ity dia mba hikasihanao ny olona rehetra izay nanaraka an'izao fandarana izao indray. Hikasihanao amin'ny taninao mahery ny foniny tsirairay avy dia voakasiky ny fitiavanao ny tsirairay avy. Dia ampianaro izay Andriamanitra, ampianaro hivavaka tsy mitsahatra izay. Ampianaro mivavaka mandrakariva izay mba tsy ho reraka. Ahafahanay mandroso, ahafahanay tonga Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny toritery. Kasitraka Tompo, satria fantatra fa fantarika an'ireto olona ireto ianao ary ny raha ianao ny fanahinao masina hampivavaka ny tsirairay avy. Dia rehefa na mampivavaka, ny fanahy masinao mampianatra ny mivavaka ny toetra ato anatinay mandrakariva. Misaotra Andriamanitra satria matoky sy mino fa voarainao tokoa ny vavaka rehetra izay natsanatra ity tokoa tamin'ity androany ity. Ary ny angatahako aminao Andriamanitra dia mba hitoetra ty anatinay ny fanahinao masina. Ahazo aina ato anatinay ny fanahinao masina. Ho velona ato anatinay ny fanahy masinao. Tonga anay ahafahanay mandroso lalandava Andriamanitra. Misaotra Jehovah, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Mbola vonona foana izay ny teny hiaino ny feonao. Fa mitenena aminay foana Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao. Betsaka ny tsy voalazako teto nefa raha ny voalazako ihany no tanteraka dia maty antoka izay. Fa ianao ilay manao ny zavatra lehibe izay tsy takatry ny sainay sarom-patarina izay tsy nieritreretinay nefa ataonao tonga satria fantatrao fa mahasoa anay. Dia anao mihoatra noho izay nieritreretinay anenao Jehovah Andriamanitra. Misaotra, mankasitraka Tompo. Halleluia. Dia vory Satana dia avarotro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera iray tamin'izay nafafy teto azy. Fa izay teny rehetra nafafy teto dia hamoha avy zato eny aty anatin'ny fony tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Amen. Andao tsika hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ka andao ampandrotsika ny babitsika Berta avy any Koet. Izy hivavaka ho an'ny firenena. Teny Tompo arana baby Berta. Anao fitenenana. Alleluia, tahiny tompo pastera. Alleluia, tahiny tompo pastera dia tahiny tompo rehetra miara hivavaka risika. Andriamanitra renay izay any an-danito, mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra Andriamanitra satria nomena fotoana izahay, nafahanay, nandreny teny nampandroany. Tsy ny herinay Jehovah Andriamanitra no miasa teto nafahanay ny amin'izany teny masina izany, fa no miafahanao Andriamanitra. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra, tanteraka sy lavorary ny hetahetanay, tanteraka sy lavorary ny fanatonanay anaty androany amin'izao alina izao. Engane Jehovah Andriamanitra ny teny izay nampitondraina ny mpanompona tandroany, tena hipaka ao anatin'ny fony fiain'ny tsirairay avy. Tena handroso Andriamanitra ary haharitra ny amin'ny fivavaka eo an-tongotra aho. Haharitra sy hangetaheta Jehovah Andriamanitra ny hivavaka hiantso ny anaranao satria izany no
tokonay sy hanankinanay ny fiainana eo am-pelatananao izany vakoka izany. Ary ankehitriny Jehovahandriamanitra dia mivakoka ho an'ny firenenay. Matoky ny fanatrehana feny Jehovahandriamanitra ny vahoaka malagasy rehetra. Matoky ny fanatrehana Andriamanitra mba tena hifantoka aminao, hangetaheta hitady anao na amin'ny alalan'izany vakoka izany. Satria amin'ny alalan'ny firesahana amin'ny alalan'ny vakoka Jehovahandriamanitra no hamohazanao miara-pananay, hamohazanao ny toepon'izany malagasy izany, ataovy hangetaheta Jesosy mitady anao. Ataovy hetaheta ny izany firenenay izany Andriamanitra ny fiainam-bavaka sanamby tsy mitapaka, satria izany no antoky iveloman'izany firenenay izany, matoky ny fanatrehana Jehovahandriamanitra. Aza vela ho varian'Andriamanitra na inona ny adiny fiainany amin'izany firenenay izany, fa hentina eo an-tongotrao izany amin'ny alalan'ny vakoka Jehovahandriamanitra. Manatreha feno ianao Jesosy ary aza mafony amin'izany firenenay izany. Toano Andriamanitra misandrina mahery satria mahagaga loatra ny herinao. Ianao Andriamanitra izay efa nanangana ny amin'ny olona rehetrarehetra na inona Jesosy eo amin'ny lafiny tsy fahasalamana dia nisotranao, eo amin'ny lafiny izay efa tena hantenaina fa hita tsy ho hitantsony, nefa Jesosy mbola natsanganao izany. Matoky ny fanatrehana feny tena hiainany amin'izany fiainam-bakoka izany firenenay. Atao vahita amin'ny fanatrehana feny mandrakarivo, satria izany no itokiny izany firenenay izany, tsy manana hery ary tsy mahavita na inona raha tsy amin'ny alalan'ny vakoka, ho entina handresenany amin'ny lafin'izay tsy araka-pitaponao. Ankehitriny Jesosy efa niatrika ny sabata masina izahay, apetraka feno am-pelatananao izany firenenay izany, fa tena hanana fisaintsainana hiatrika tsy hitandrina ny didina masina amin'ny alalan'ny fiainam-bakoka no entina hanatanterana izany rehetra izany. Ary raha saraketo izay Jehovahandriamanitra fa ny fanatrehanao aza mafona masaraka eo anay rehetrarehetra nanatrika izao fomba afaka izao. Na ny mbola iain'ny vidéo rampitso Jehovahandriamanitra dia amin'ny alalan'ny vakoka no hitarika ny fanan'olona maro ahafahana handray ny tenina eto Androany. Misaotra reo, misaotra fanahy masina tsara indrindra dia voninahitra ho anareo ihany. Haleluia, amen. Haleluia, mankasitraka fitsakana vavely tsika tanaty izany vavaka matsiro, matsiro dia matsiro ny vavaka. Tapitreto ny fiarahantsika. Andriamanitra malefy tenorana Baviberta. Tapitreto ny fiarahantsika. Ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika anatin'ny fideran'Andriamanitra dia mbola amin'ity foana ao amin'ny site web antsika www.andramakaizao.com ahafahanao meno ny onjam-peo, ny toriteny, ny hira. Raha mbola sy tonga any amin'ny rahalanitra Jesosy dia raha pitso maraina ihany tsika dia efa eo neto indray anatin'ny fandarana commencement ankira irahana amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo, dia avy eo afaka kelikely tsika hiditra amin'ny fotoam-bavaka tsika raha piso ny tontolon'ny andro dia amboariny programanao fa mahasoa antsika izany. Farany araka taminareo teto amin'ny misaotra anareo nahatra tamin'ny faninana hatramin'ny farany dia Andriamanitra malefy tia antsika dia hijinja ny ioty ny vokatry ny toromasonao naretanao teto anenao tamin'ity androany ity, handray hery, handray ositra, handray vahaolana, handray fitahiana ao anatin'izany fiainam-bavaka ao androso be izany aorianan'ity toriteny ity. Samy hitahian'Andriamanitra rapitsidray meona. Haleluia, amen. Mahereza daholo tompoko.